Ho aminareo ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Alahady voalohany amin'ity volana novambra ity, alahady natokantsika eto amin'ny tafo FPM Toulouse hitondronam-bavaka ny sampanatily amin'izao isan-taonany izao sy ny famaranana ny taom-pakalazana ny 12 taonan'ny orenan'ny sampana ary ihany koa fanokafana ny toam-pitezana vaovao. Mipetraka isika.
fitsangana riavana derin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Iarahantsika mamaky ny salamo fiderana ary rehefa vita izany dia horedonitsika ny hira izay voatondra eo amin'ny solaza manjelatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, miterahany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Miterahana Andriamanitra avo indrindra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Miterahany tompony tompo, fa mandrakizay ny famindram-pony. Fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nahatsiarantsika fonisika fa mandrakizay ny famindram-pony. Ka na ny hoe namonjy antsika, afaka ny fahavalontsika, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay manome aina rehetra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Miterahana Andriamanitra ny lanitra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Hiaro-mbavaka tsika. Izany tokoa no tononkira-panahinay Andriamanitra, fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao, ka mijery sy mihevitra anay mandrakariva. Ka noho ny fahatsapahanay an'izany fitiavanao izany indrindra Andriamanitra dia tafavory eto indray izahay, hanaratra ny feonay, hanaratra ny vavakay, fa Andriamanitra tsara loatra ianao, ka mbola mitahiry sy miainay isan'andro amin'izay rehetra ataonay sy alehanay amin'ny fiainanay.
Maro ireo olona mety naniry hatrary ty androandroany ty Andriamanitra fa nefa tsy natody izany, fa izahay reto mbola nomenao tombonandrom-pahavelomany, nomenao hery sy tanjaka ary mbola nitao aminao ka tsy diso anjara indray amin'izao fiarahamonim-bavaka izao. Ankehitriny azy izahay dia mangataka ny fanenao masina mba hiasa manan-kera ty anatinay Andriamanitra, ahafahana indray tena tafaray marina aminao sy ombina tanteraka aminao ao anatin'izao fotoana izao. Ka engane Andriamanitra tsy tahaka ny idiranay teto no mbola hivoahanay, fa tena ataovy izay mba hitombo indray amin'ny fahalalana tsaranao Andriamanitra, hitombo indray amin'ny finoananao, dia manatrefeny izao fotoana izao ianao Jesosy, dia mba ho voninahitra inaranao rerianany izay rehetra ataonay eto androany. Dia misaotra ray eo. Amen. Miara-mipetraka tsika. Izao indrindra avana ny sitrapon'Andriamanitra izay tia nambara amintsika amin'ity androany ity. Andiniantsika tena, antsika tsirairay avy sy eritreretantsika manoloana ny fitiavan'i Kristy. Hoy izy amintsika: mangataka amin'Andriamanitra aho ny ahaizanareo mba mivaoaka an'Andriamanitra rehetra, mahafantatra tsara ny fitiavan'i Kristy, dia izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny. Engany ho fantatrareo tokoa ny fitiavan'i Kristy, na dia tsy mety ho fantatra tanteraka na oviana aza izany, mba hamenona anareo ka dia hidiranareo ao amin'ny fahafenoana rehetra ananan'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany dia isika samy andiny tena ka hivavaka ary hombavaka tsika. Mandona izany tokoa Andriamanitra dia mandona ny fitiavanao, mandona ny sitraponao, mandona ny fahalehibiazanao, dia mahatsiaro sy tanteraka izahay. Tsy nahinty ny namanay izahay Andriamanitra, tsy nahinty manodidina anay ihany koa, fa mbola niteny fitaka sy lainga ny vavanay, toa mbola nandeha araka ny herin'ny tenanay izay noverinay fa mety amin'ny fiainanay izahay. Ka any ka tsy mba nahatsaro akory Andriamanitra ilay fitiavana lehibe izay natolotrao dia nanomezanao ny zanako ilay tokana, maty hamonjy tao amin'ny hatsy-fijaliana. Ilay fitiavana tsy misy tambiny, ilay fitiavana mandresy ny fahotana, ka mangataka famondram-po sy famelan-keloka avy aminao izahay Andriamanitra fa mahatsiaro diso teo anatrehanao. Avozy indray ny fonay, ny sainay, avozy ny fanorantenanay tsirairay avy indray Andriamanitra amin'ity androany ity, ahafahanay tena mandeha araka ny lalan'ny fahamarinanao, dia tena iainanay sy hitombo hatrany izay amin'ny fahalalana an'izany fitiavana izany Jesosy, izay ilay fitiavana mahari-po sady mora fanahy, ilay fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy meboebo. Dia mangataka ny fanahinao masina izay, hampianatra anay sy hitarika anay mandrakariva, ka dia aza jerena araka ny haben'ny fahotana vitanay izay Andriamanitra, fa mba raiso araka ny haben'ny indrafonao sy ny fitiavanao. Ka hiarangataka ny famelana avy aminao izahay ka manao hoe: ry iray be famondram-po, talao aminao izahay. Totsika ny hira izay fa ho tondro.
dia matoky sy marina izy ka amela ny fahotantsika ka reso am-pitsanganana ry havana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika amin'ity andro an'ity. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanamelika izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho elohiny. Noho izany dia ambara amin'ny finoana sy fitiavana fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Amen. Mideran'ny Tompo. Voninahitra ao amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka ny fiangonana. Fotoanan'ny tanora sy ny ankizy antsika ka ataontsika ny rehefa voatondro ary manasa ny tompony anjara mba hiakatra etỳ anoloana. Tu as envoyé ici, Seigneur. Merci pour leur venue. Et maintenant, ouvre nos oreilles, Seigneur, ouvre nos cœurs et ouvre ma bouche, Seigneur, afin que ce soit toi qui parles, Seigneur. En ton Saint-Nom, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aimer et servir le Seigneur sont la source d'une vie accomplie. Chers jeunes et enfants, peut-être un jour avez-vous accompli un puzzle ou un coloriage
Quel ressenti avez-vous eu? De la fierté d'y être arrivé. Et j'imagine que vos parents aussi étaient fiers et contents. Parce qu'ils nous aiment, ils ont sacrifié du temps et de l'argent pour nous acheter ce puzzle. Ils sont contents qu'on ait accompli ce puzzle. Et maintenant, qui aimerait avoir une vie accomplie? Nous tous, petits et grands. Et en tant que chrétiens, on aspire tous à la vie éternelle. Nous avons cette espérance. Mais en attendant, il faut bien la remplir, cette vie. Alors que faire? Quelle orientation prendre? La Bible nous parle d'un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il y a une histoire dans la Bible qui raconte un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Le père Zacharie était un sacrificateur et sa femme était Élisabeth. Ils étaient intègres et droits. Un jour, ils auront un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste. Et donc Zacharie était un sacrificateur, et il faut savoir qu'à l'époque du Nouveau Testament, lorsque tu étais un sacrificateur, tu l'étais de père en fils. Ton fils en héritait, donc Jean-Baptiste avait un avenir prometteur. Il allait avoir une autorité, un confort de vie. Et la Bible nous dit qu'il est devenu celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Il a refusé l'héritage qu'il avait de devenir le futur sacrificateur pour être celui qui allait préparer le chemin de Jésus. Il a tout laissé pour répondre à l'appel de Dieu et servir Jésus. C'est important d'avoir un cœur qui se donne tout entier pour Dieu. Et puis, il y a des cœurs, comme Judas, qui vont se servir de Jésus afin de s'enrichir, afin d'avoir toutes sortes de choses. Et la réalité est là. Est-ce que nous servons Jésus ou est-ce que nous nous servons de Jésus? Aimer Dieu de tout son cœur, son âme et sa pensée, c'est aussi parfois faire tomber nos privilèges, parce que nous savons que ce que nous voulons, c'est servir Jésus. Alors nous ne sommes pas tous appelés à servir, à être diacre ou responsable dans l'Église. Le service, c'est aussi à la maison, rendre témoignage de Jésus, à l'école, au travail, aider son prochain, aider son copain ou sa copine à l'école qui est seul, sans amis, un simple sourire ou une parole encourageante. Il y a de multiples manières de servir. Tout à l'heure, je parlais d'un puzzle, et parfois dans nos vies, il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas. Déçu de recevoir telle pièce dans nos vies, pourquoi il m'arrive telle chose? Elle n'est pas conforme à ma volonté, ce n'est pas cette pièce que je voulais. Et on voit des personnes qui n'aiment pas ou ne connaissent pas Dieu, qui eux, ils ont des bénédictions qu'on aimerait avoir, ils ont des enfants, ils vont se marier, ils ont le travail qu'on désirait, ils ont de meilleures notes. Et pourquoi moi je ne l'ai pas? Pourtant on sert Dieu, on aime Dieu, alors peut-être que tu as déjà été déçu par Dieu. Permettez-moi de finir sur ce témoignage d'un couple pastoral. C'est un couple pastoral qui a subi des injustices et qui a été mis de côté pendant 2 ans. Et il a été restauré. Et on leur a demandé comment ils ont fait pour tenir. Et voici leur réponse. Dans cette injustice et cette épreuve, nous avons compris que Dieu ne nous devait rien. Je répète, dans cette injustice et cette épreuve, nous avons compris que Dieu ne nous devait rien. Il faut réaliser que Dieu ne nous doit rien. Jésus a tout accompli à la croix. Et on peut même dire que Dieu ne nous doit rien, nous lui devons tout. Il est celui qui connaît le puzzle de notre vie, ce qui est bon pour nous. Et pour nous guider, il nous a laissé son esprit, sa parole et son Église. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour le message que tu nous as donné, enfants, jeunes et toute l'Assemblée. Que ton message résonne dans nos vies et nous savons que malgré nos manquements et nos difficultés, toi tu nous es fidèle et tu continues de nous aimer car tu aimes tes enfants. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors apprends-nous à t'aimer et à être à ton service. Que chacun puisse prendre sa part et faire sa part dans le service en t'aimant plus que tout pour l'avancée de ton royaume. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana inoan'ny vaky teny tsika ry havana ka manasa ireo mpandray anjara rehetra mba hitsangana ety anoloana ary ao anatin'izany dia ataontsika ny hira efa voatondro.
Iaraka hivavaka isika. Ry tompo mpamontsy mpiaro anay io, todika aminao indray zahay amin'izao fotoana izao, satria tonga hisaotra anao noho ny fanatrehanao tompo. Na dia tsapanay aza izany fanatrehanao izany dia mbola mangataka ihany zahay raha tonga eto amin'ny fizarana ny teninao. Tompo, mangataka izay mba ianao no hanolo-ny molotry ny tsirairay avy, ianao ihany koa no wakaty anatinay tsirairay avy zahay izay miaino. Aoka tompo ny teny avy aminao mba ho tonga sakafo, ho tonga fahazavana ty anatinay, ka ahafahanay manazava ireo mpiarabelona aminay. Saotra tompo, amen. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 6, versets 2 à 6. Je lis au nom de Jésus. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps, tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Nous poursuivons la lecture dans Hébreux chapitre 7, versets 23 à 28. Hébreux chapitre 7, versets 23 à 28. Je lis au nom de Jésus. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il accomplit ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Eo am-pitsanganana no andraisantsika ny filazantsara. Filazantsara araka amin'ny Marka, toko 12, andininy 7 ka hatramin'ny 7 mbola hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nisy mpahay lalàna anankiray nahareza ny ady hevitra izany, sady nahita fa namaly tsara an'ireo Tsadoseany ny Jesosy, dia nanatona an' Jesosy ity mpahay lalàna ka nanontany azy hoe, inona ny voalohany amin'ny didy rehetra? Dia novaliany Jesosy hoe, izao ny voalohany, mihaino ry Israely, ny Tompo Andriamanitsika ny Tompo tokana, ko tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny sainao manontolo, ary amin'ny herinao manontolo. Ary izao ny faharoa, tiava ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ka hoy ilay mpahay lalàna tamin'i Jesosy, mpampianatro, tsara izany ary marina ny filazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ka ny mity azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny saina manontolo ary amin'ny hery manontolo sy ny mity namana tahaka ny tiavana ny tena, dia manoatra lavitra noho ny bibidorana eo amin'ny alitara sy ny sorona isan-karazany.
no nitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena ilay mpahay-lalàna dia nilazany hoe tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary dia tsy nisy say nanontany azy intsony. Ny fitiavana sy ny fanompoana ny tompo no loharanom-piainana tanteraka. Zany indray no nosotonina avy tamin'ireo vakiteny telo nitondron'ny perikôpa ho amin'ity alahady voalohany amin'ny volana novambra taona 2024 ity. Fotoana koa izay natokantsika iarahana amin'ny tily makalaza ny 15 taona indrindra ny famaranana izany fankalazana izany. Fa fotoana koa andraisantsika ireo vaovao izay tonga teto amin'ny fiangonana nandritra izay herintaona izay. Ny fanahy mason'Andriamanitra ny tari-dalana antsika, azahoantsika manatanteraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny fankasitrahana ka andraisantsika kosa fitahiam-panahy avy any ambony, avy amin'ilay lohan'ny fiangonana sady manatrika antsika ankehitriny. Amen. Petraka isika. Ny fitiavana sy ny fanompoana ny tompo no loharanom-piainana tanteraka, une vie accomplie. Mampieritreritra ihany ny tantara izay nivakiana tamintsika araka ny Marka 12 teo. Lehilahy anankiray izay mahay tsara ny lalàna ary tonga nanatona ny tompo ary nanontany azy hoe inona ny voalohany amin'ny didy rehetra. Araka ny fantatsika moa dia nisy ireo didy maro be nentin'ny Mosesy namelabelatra ny didy 10 izay nisa 1300 izy ireo. Ary dia tonga ity mpahay-lalàna ity nanontany ny tompo hoe iza amin'ireo no ny tena lehibe. Ny zavatra mampieritreritra indrindra dia izao, nanasongadina didy 2 Jesosy. Didy 2 no nasongadiny, ary ireo didy 2 ireo dia milaza zavatra tokana. Fantatsika ve? Fitiavana. Tiavo ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fananao manontolo, amin'ny sainao manontolo, ary amin'ny herinao manontolo. Ary tiavo ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Rehefa namaly zany ary nanambara tamin'ny tompo
ity mpahilalany ity dia izao no navalin'ny tompo hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Mamperitreritra ilay valitenin'ny tompo, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Izany hoe mbola tsy ao ianao fa tsy lavitra koa. Mety eo ambaravarana eo zany, mety eo amin'ny tokona eo zany, mety ery tokotany zany, mety mbola ery an-dalana zany, fa tsy lavitra, saingy mbola tsy ao. Nahoana? Satria ny fahaizana ny lalàna, ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra tsy ampy hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany no jerintsika anio. Satria io fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io izay manomboka ety ny loharanon'ny fiainana tanteraka. Satria zany no antom-pisitsika, zany ny antony naharinantsika, zany ny antony namonjenantsika tao amin'ny Jesosy Kristy, mba hananantsika fiainana be deaibe denety ary fiainana mandrakizay rahatr'izay. Tiavo ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fona manontolo, amin'ny fanahynao manontolo, amin'ny sainao manontolo, amin'ny herinao manontolo. Fitiavana ry havana no mbareto, nefa lalàna napetrak'ilay mpahay lalàna. Inona ny lalàna? Ny mpandinika dia milaza ny hoe manontany amin'ny fototry ny finoana ity lehilahy ity ary mamaly Jesosy. Fa ny fototry ny finoana dia fitiavana. Ary dia ambaran'ny soratra masina fa tsy tokony ho tia amin'ny vava na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Zay zany no mahatonga an'ity ranamany ity mbola tsy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa koa tsy lavitra. Satria fantany tsara, saingy mbola fantany eny ivelany. Dikany hoe tsy lavitra eto inge dia mbola ny ivelany. Ahoana nambaran'ny teksta atsika raha mamaky iny Deutéronomie 9:9. Aoka iraikitra ao am-ponao zao didy ampitaiko anao anio zao. Mazava tsara zany fa hay raketina ao am-po, ao amin'ny faranaty, ao amin'ny tena ao ny raketana ny lalàn'Andriamanitra, ao ny raketana ny didin'Andriamanitra, fa tsy ao an-tsaina fotsiny. Tsy hoe hay tsenjery io, tsy hoe fantatra tsara io, dia ampy aoka iraikitra ao am-ponao. Ary zany ny fanontaniana mipetraka amintsika, ao am-pontsika ve, ao am-pontsika ve ny fitiavana an'Andriamanitra izay anambarany ny sitrapony? Ao am-pontsika ve ny katsaka mandrakariva ny fanjakany amin'ny fanatanterahana ny sitrapony? Fa ny atao hoe mino zany ao amin'ny soratra masina dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary inona ny atao hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra? Manompo. Zany no heviny. Mino, manao ny sitrapon'Andriamanitra, manompo. Manompo amin'ny teny rehetra, manompo amin'ny fisainana rehetra, manompo amin'ny fitondrantena rehetra, manompo amin'ny asa rehetra. Ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie dia raha jerena ny teny fototra, ny teny hebreo, dia misy ireo ataontsika hoe verbe actif, matoatenin'ny mpanao. Manaja zany lay izy, na hoe manaja, mitandrina, manao, miaina. Ary dia misy baiko mihitsy eto hoe imasoy, zany hoe ezao mafy. Ay zany no andrasan'ny tompo amintsika, tsy hoe manao fotsiny na mety ho zara manao akory azy, fa miezaka mafy. Ary zany no lazany hoe aoka iraikitra ao am-ponao. Ny zavatra ao anatin'ny fo ao manko ao ny tena manery, fa ny zavatra ivelany tsy matery zany. Raha misy zavatra ao am-ponao dia tsy mahatafandrimandry anao zany. Ary ity ambaran'ny soratra masina fa misy valosoa ny fitandremana tsara, ny fanarahana tsara
ny fanaovana tsara ny sitrapon'Andriamanitra izay adika amin'ny hoe manompo azy. Tiavo ny tompo Andriamanitra ao, mifonao manontolo. Fonao manontolo tsy hoe le fonao indraindray, tsy ilay ampahany fonao, amin'ny fanahina manontolo, amin'ny sainao manontolo, amin'ny herinao manontolo. Zany no ampianarina ny tenin'Andriamanitra antsika. Ary ny faharoa izay mitovy amin'ny ihany, ary mamperitreritra, tiavo ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Mitovy ireo izy. Mpandinika dia milaza ny hoe mifandray ireo, mifamatotra ireo. Nahoana ireo no mifamatotra? Satria ny fitiavana an'Andriamanitra dia aseho amin'ny fitiavana ny hafa. Raha misy milaza fa tian'Andriamanitra nefa tsy tiany rahalahiny, hoy Jaona, dia mpandainga izy. Arak'izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo madinika ho areo ny tompo, zany koa no nataonareo tamiko. Mateo 5:20. Ay zany ilay fitiavana ny namana, fanaovana, fanatanterahana, asa, dia antsoina hoe aza ty amin'ny lela fa amin'ny asa sy ny marina. Tsisy fiatsaram-belatsia, tsisy famonjena tavanandro, tsisy fifanjanana, fa tena fanompoana feno ny namana. Tsy tia amin'ny fihetsepo, hoy izy ilay mpamorikira malagasy hoe tsy vitam-ponena ao amin'ny firanantsika zany. Tsy vitam-ponena. Indraindray nefa le fitserana, le fihetsepo zany no manaitra atsika. Misy azo pahoriana, nanetsika amin'ny fotsika dia iny tsika fa tonga. Tsy nanetsika amin'ny fotsika, alao izy ho any. Fizaka izany. Nefa ato amin'ny fiangonana isika dia piray tapo. Asa sy marina. Tsy amin'ny eritreritra zany fa amin'ny asa. Tsy amin'ny kajikajy zany fa amin'ny fandavan-tena sy fanoloran-tena feno sady marina. Mifamatotra. Ka raha misy milaza fa tian'Andriamanitra nefa tsy tia ny namany, mandainga izy. Ary raha misy milaza fa tia ny namany nefa tsy tia an'Andriamanitra, dia meloka izy. Mahavariana. Mahavariana. Fa inona ny mameloka azy? Satria manompo sampy. Manompo tsy Andriamanitra, na manompo Andriamanitra tsy izy. Zay ny atao hoe manompo sampy. Ka raha manompo ianao kanefa tsy ny tompo ny tompoinao, kanefa tsy ho an'ny tompo ny anaovanao zany, kanefa tsy araka ny sitrapon'ny tompo ny anaovanao zany, dia manjary fanompoan-tsampy izy. Ary zany na tonga ny tompo ny teny tamin'ireo nilaza hoe zay nanao asa lehibe tamin'ny anaranao, zay efa nanao fahagagana tamin'ny anaranao, zay efa nanao zavatra be dehibe tamin'ny anaranao. Tsy fantatro ianareo izy izy, raha mba izay fotsiny moa. Fa toy izany tompo hoe miala amiko ianareo, mpanao meloka. Manjary eloka ny fanompoana raha toka tsy natao araka ny baikon'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny lohatenitsika hoe fitiavana sy fanompoana, zany ny loharanon'ny fiainana lavorary tanteraka, une vie accomplie. Misy fahamarinana zay ambaran'ity soratra masiny ity mamperitreritra. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra izy dia hoe manomezy ianao dia mandray. Manomeza ianao dia omeko. Zay le izy. Manomeza dia omeko. Mifamadika tanteraka amin'ny lojika n'izao tontolo zao zany. Fa ny an'izao tontolo zao mahazo ianao dia manome. Tsy zay. Ary be dehibe miteny hoe za tsy manana ko aizako kosa ary ny anomezako eo. Hoy izy ilay mpitandrina anankiray zay dia aza manana ary. Fa raha tsy manana ianareo izy dia inona ny tokony atao? Mangataha. Dia ambaran'ny Korintianina 2:5 indrindra ny 5. Fa raha te hanometsika le tompony vokatra, mbola mampitobaka be dehibe ny fitahiny, azahoantsika manome bebe kokoa hatrany. Fa indraindray tsika matahotra hitatatra ho an'ny rain'le zafy. Fa eto ny rain'le zafy eto dia Andriamanitra. Tsisy mitatatra ho an'ny rain'le zafy zany raha manao an'Andriamanitra.
hoy isika teo aloha mahazo valosoa zany nanambarany azy eo amin'ny deutéronomie imasoa ny atanteraka zany dia ho sambatra ianao ary andray fitahiana be dehibe ianao. hay zay mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mahazo zany. Ry havana hoy ateo hoe raha te hanometsika dia omen'Andriamanitra, raha manometsika dia omen'Andriamanitra, fa tsy hoe miandro omen'Andriamanitra tsika mba hanome. Ary zany lojika zany dia lojika ny finoana, tsy miandro omena vao manome. Fa ozy izy ny soratra masina ihany hoe raha misy mangataka aminao dia aza vela miody, aza hodina miodina izy. So ianao maniraka azy hoe ndana mandeha fa raha mpitsondray verina kanefa ianao kay manana omena azy ihany. Ry havana ity Andriamanitsika ity zany dia antsoina hoe lay mpanome, les pourvoyeurs. Ay ny tanora tsara ny anarany lay Andriamanitra pourvoyeur. Ahoana moa? Jehova Jireh. Jehova Jireh manome. Raha i Abrahama nitondra ny Isaka mba atao sorona, Isaka nitany teo atolory Isaka. Inona ny navalin'i Abrahama rehefa nanontany ilay mpanompo hoe fa aiza moa zany le fanatitra, tsy sany tenenina hoe Isaka io, fa inona ny tenenina? Andriamanitra no ahita. Ary tena nampahitan'Andriamanitra izy satria ilay Isaka nafoiny azony, ary ilay tsy nampoiziny mbola nomen'Andriamanitra azy ndray. Dia nisy ondry nivoaka avy tao amin'ny kiritrala nanjary ny solo any Isaka. Ry havana, inona moa ty fiainana tanteraka ty raha izany? Ny fiainana tanteraka dia fiainana zay anjakan'ny fahazavan'i Kristy. Ka ny olona manana fiainana tanteraka dia olona tsy mikaroka fahazavana atsiarona miandro fahazavana, fa mizara ny fahazavana omeny Kristy. Fa omeny anie ilay fahazavana, fa ny problème fahazavana hafa ny hitatsika, iny kosa ve dia mba mazava. Dia aleontsika ilay mamirapiratra be, fa ny fahazavan'Andriamanitra tsy ilay mamirapiratra manidoka, fa ny fahazavan'Andriamanitra ilay manazava hatrany amin'ny aton'ny fo any. Hoy ny Tompo hoe zao ny fahazavana izao tontolo izao. Zay mandray ahy dia tsy handeha amin'ny maizina fanana ny fahazavana iny. Zao ny fahazavana izao tontolo izao. Ary zay mandray an'i Kristy dia inona ny lazainy? Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Ianareo ny fanasin'ny tany. Fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona tsony ny asira azy? Koa ny olona manana fiainana tanteraka tsy olona en quête de lumière, fa olona mandray ny lumière avy any ambony ary mizaro zany. Raha te hizara lumière ianao, raha te hizara zany mazava zany ianao, omen'ny Tompo ianao. Fa raha miandry mazava ianao dia Paoly no andrasanao fa tsy ny Tompo. Mialatsindra misy Paoly eto. Ny olona manana fiainana tanteraka tsy mitady fiadanana, fa mizara ny fiadanana omen'Andriamanitra maimaim-poana amin'ny fahasoavana. Raha vao nitsangana ny Tompo dia zao izy hoe ho aminareo ny fiadanana. Ny fiadanan'Andriamanitra zay miaro ny saina, miaro ny fo amin'ny zavatra mampitebiteby rehetra. Fa raha vao tsy manana fiadanana io tsika, mitebiteby, mikora raika, sahiran-tsaina. Io fiadanan'Andriamanitra omeny maimaim-poana. Ary raha tsy manana ho ijaonina, mangatà, ary mangatà amin'ny finoana. Manana fiadanana ve tsika? Raha atao am-piangonana ato ianao, raha tonga eto ianao dia zao anao zambara, tsy lavitra ny fiadanana ianao. Tsy lavitra ho ia.
fa ao anatiny sa mbola ao velany. Zany ny fanontaniana mipetraka. Tsy lavitra ny fahazavany sika, fefa tonga ilay mazava Kristy zao ny fahazavan'izao tontolo izao. Ary ny tompo manambaranao tsy lavitra ny mazava ianao, saingy izao midira. Aza miandry fotsiny ivelany, aza miandry ny sasany, aza miandry fahitana, aza miandry zavatra ivelany. Jesosy Kristy tonga nanome fiainana tanteraka ny tinomena. Tsy avy amin'izao tontolo izao zany, tsy avy amin'ny olona zany. Fa hoana ny lazan'ny soratra masina azy? Hoy ny tompo hoe zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Ay ao amin'ny tompo zany le izy. Ka izay manana ny tompo manana ny fiainana. Zay tsy manana ny tompo mitady ihany, mitady ihany. Tsisy fiainana mihitsy e, tsisy fiainana. Efa mifanomezana omen'ny tompo anao ko tsy misy. Misy. Fa indraindray le hitantsika any amin'ny fahitalavitra eny, hitantsika any amin'ny réseaux sociaux, tambazotra, reny ny ataontsika modèle, reny tena mba miaina, manana an'izao izy, manao an'izao izy, hiatsy izy, fa tsy fantatsika. Fa mizotra mimidina tsikelikely, mankany amin'ny fahaverezana izy. Tsy ilay mamiratra, manintona ny namoty izy ny lalitra, na manintona ny bibikely, fa ilay mamiratra mitondra ao amin'ny fiainana be dia be, ny fiainana mandrakizay. Ka ny olona zay manana ilay fiainana tanteraka, ilay vie accomplie, tsy mitady fiainana na tsirom-piainana amin'izao tontolo izao na mitovy amin'izao tontolo izao, fa mizara ny fiainana dia ilay fiainana be dia be omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Efa nahazo mahamaim-poana ianareo izy, manomeza mahamaim-poana. Aisika eto io ny missiontsika dia hizara fiainana, fa tsy hitady fiainana. Ny fiainana efa tonga, raha Jesosy Kristy izy ny fiainana. Ka fiainana tanteraka, fiainana lavorary. Tsy fiainana miteriteroka tahaka ny an'ny olona izao tontolo izao zany. Tsy le rahoerahoera ho ny fiteniny any amintsika any. Tsy le bling-bling. Fa la eo amin'ny Kristy. Ary ahoana zany fitiavan'ny Kristy zany? Maty hamonjy ny hafa. Mialatsiny amintsika. Raha misy mitady tena tranquillité ao amin'ny maha-kristianina. Tsy zany neny Kristy, tsy zany neny Paoly, tsy zany neny Jakob, tsy zany neny John. Tsy zany neny le modely nomenantsika e. Eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, nefa matoky zao efa naharesy izao tontolo izao. Ko ny fahoriana tsy mampikoraraika, fa vao mainka mahafaly i Petera, mahafaly, satria miombona amin'ny Kristy zany tsika, miombom-pahoriana amin'ny Kristy. Fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakay zany. Zany le modelitsika, le modelitsika. Manolotra ny aina fa tsy mitady tsirony fiainana. Tsy mahita tsirony amin'ile fiainana mihitsy aho. Ry Jesosy Kristy efa tonga. Tsy hanome anao tsirom-piainana araka n'izao tontolo izao izy, fa manome anao fiainana hafa, fiainana be dia be ty izay mitondra ho amin'ny mandrakizay dia ny fiainana atolotra, fa tsy fiainana tadiavina ary fihinana na isehosehoana. Velona nome fiainana, velona nome fiadanana ny hafa isika. Fa mahasambatra kokoa hoy ny soratra masina, ny manome noho ny mandray. Mahasambatra ny manome noho ny mandray. Fa isika indrandray faly rehefa mahazo, ary rehefa tsy mahazo, sosotra, malahelo, mamoy fo. Aizy zao Andriamanitra zao, mahasambatra ny manome noho ny mandray. Tady zany fahasambarana zany ve isika sa mitady fahasambarana hafa? Hoy ny tompo hoe sambatra ianareo raha manao toy izany koa. Sokatra ho atsika izany fahasambarana zany.
ary amin'izao famaranana ny fahadimy-polo taonany tily zao dia tsara ny mampatsiaro an'izany ao anatin'ny devise ny scotisme: servir les autres, servir l'environnement, la nature, être au service. Ary zany no eto indraindray dia ny olona io fa indraindray ny atao hoe servir dia bouger na faire quelque chose. Tsy zany ny atao hoe servir. Ny atao hoe servir, être serviteur, pas faire ce que l'on veut, mais ce que le Seigneur veut. Pas ce que l'on désire, pas selon sa pensée, mais selon la volonté de celui qui est au-dessus de nous. Sambatra ianareo raha manao toy izany. Ry havana, ity pahilalany ity ngeka mahay ary angamba zay zao mijoro eto dia mety anisan'ireny mihitsy ohatran'ity pahilalany ity. Hoy ny tompo hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, fa ho asy ianao anio aza manao tazan-davitra, aza mianona hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra, midira ny fanjakan'Andriamanitra, raiso ny fitiavan'ny tompo ary tanterao ny sitrapony ary manompony hafa amin'ny fitiavana sy ny fanoloran-tena, fa zany loharan'nim-piainana tanteraka. Sambatra ianareo raha manao arak'izany. Raiso ny fitahiana. dia eo aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampahery anareo amin'ny filazantsarany Kristy ary iorenany finoanareo amin'ny fahamarinana araka ny teniny ary andehananareo araka ilay ohatra tsara napetraky Kristy izay nanompo sy ny tia hatramin'ny farany dia nomena azy ny fanjakana mandrakizay. Miandry anareo koa ny valisoa any an-danitra, miandry anareo ny loka tsara omen'ny tompo ny mpanompo mahatoky. Avia ianareo izay nitahiny raiko natoky tamin'ny kely ianareo. Tendreko mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Petraka isika.
rehefa avy nandray izany tiany tompo ambara amintsika indraytsika tamin'ity andro an'ity ry havana dia ndeha ary hitsangana hanamafy ny finoantsika ka hanambady izany. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa izay mpananatra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokony atontsika izay nitoritorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara nanapaka Pônto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, hidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra ary mipetraka amban'Andriamanitra iray tsy toa. Avy any ny viliny tsara, ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'olona masina, ny famelan-kely, fitsanganany tena maty ary ny fiaina mandrakizay. Amen. Petraka isika. Falindray ny tompo an'io ry havana manasantsika iray latabatra aminy ka dia mangataka ireo diakona iroso ety anoloana. Ka ny diakona mba hiakatra ety. Voriny Kristy eto isika satria manatrika atsika izy ary manasa atsika andray ny fanasany. Araka mivolaza tamin'ny toroteny teo dia tsy olona faly mandray fotsiny ny kristianina fa mandray mba hizara izany. Kaoka hiara-mitsangana isika dia tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo. Ho aminareo ny fiadanana dia aoka hizara zany fiadanana zany amin'ny eo akaikitsika isika. Asandra tony fonareo eo amene tompo. Oderaintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tia anay ary nanolo tena amonjy anay. Amin'ny alalany koa dia raha ny anjelin'ny fiandriananao. Hitsaon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe Asina, Asina, Asina.
jesosy kristy tompontsika ry havana tamin'iny alina iny zanamadi anazy dia nandray mofo rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso ano tia ny tenako izay omena ao anareo zao no ataovy fahatserovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotro amin'ity nareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho any rehetra ho famelan-keloka koa na ovinana misotro ianareo dia zao no ataovy ho fahatserovana koa dia misaorany ray izay nampamendrika antsika hanana anjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen petraka isika asa raha azontsika an-tsaina ry havana fa ny tompo ny manasa antsika ary ny tompo ny mandroso antsika ny fanaontsika dia ny mpanampy tsy zay ny serveur zany no miservira anio ny tompo ny serveur miservira antsika ary ny tenany no atolony ny rano no atolony mariky ny fitiavany antsika ary mba ho alaintahaka ahatonga antsika hifankaty koa ka tahaka ny tadiavantsika ny iraisana aminy ny tadiavantsika koa ny firaisantsika amin'ny samy isika ndia ary hivavaka isika misaotra anao zay ry Andriamanitra ranay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota manitra dia nomenao ny zanaka lahy tokana nataonao cadeau mba tsy ho very zay fa andova ny fiainana mandrakizay ndreto ary zay ankehitriny manao eto anatrianao ny fahatserovana ny fahatongavany zanaka olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay noho ny fitiavana be dehibe ary dia mbola miandro sy mitalao ny fiverenany izay ho fahatanterahany zavatra rehetra ko ankehitriny raha io aidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny fonona velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fanahinao masina no arinao anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatsoa rehetra ho tsapanay eny fa manatrika anay eto ianao mamelombelona ny finoana mametraka ny fanantenana ary ny fanahinao masina mametraka ao am-ponay ny fitiavana ny tiavanao anay azahoanay mity anao amin'ny fona rehetra ny saina rehetra ny fanahina rehetra ary ny herina rehetra ary azahoanay mifankaty sy mitiny namanay tahaka ny tiavanao anay tompo mangataka aminao ary zay raha iombavaka ny fiangonana manontolo dia ampiraiso ny fonay amin'ny feonay mba hanandratra anao ary ho tanterahanao aminay ny famelomana anay amin'ny alalan'izao fiaraha-misakafo zao miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo zay zay tonga eto anatrianao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisonao aminao ohatra ny sampana amin'ny voaloboka ampianary ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay araoko izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ao mandrakizay amen ataontsika nira 7:117 Ore sana kore ananeza ore ane fatsina tsapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao dia ny antsony ianao hoe zanany ary tena zanany ianao ary satria zanak'Andriamanitra isika
dia zany no ahafahantsika mampiompona ny feontsika manona ilay vavaka nampianariny zanan'ilay tokana manao hoe rainay o zay any an-danitra ho masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety antany ho tahaka ny any an-danitra meo anay no izay anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ao amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen aoka hitsangana ny fiangonana ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika fa sika rehetra izao na dia maro ary samy hafa azy dia tena iray ihany satria nandray tamin'izany mofo ray izany avokoa ny kapoko misaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Kristy dia ny rano nanadiovana antsika miala amin'ny lolopo miala amin'ny ngidy rehetra ary indrindra omen'ny tompo fitiavana be dia be omen'ny tompo fiadanana azo zaraina ary omeny fiainana lavorary sy tanteraka hoy ny tompo andefa efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra manao ny hira fa 200 isika dia zaraina ny mofo sy ny kapoka ary izay nahazo dia mahazo mipetraka fa rehefa tafaverina ity ny diakona dia atsangana indray isika miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka 200.
Jesosy Kristy tompontsika zay vomboko tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotanareo. Izy ane ampahery sy hiaronareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo mandrakarivany ny fiadanana. Ataontsika ny hira enina ny enimpolo sy roanjato. Izay minoay miasa tokony ho ataony koa ary anao asa lehibe mizany azy izy satria izao makany amin'ny iray. Ny mpitandrina sy ny komitiny FPMA Toulouse dia mbola faly miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ry havana ny vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly. Tontolo sasomatsara ny tsilodany lehibe an'ny FPMA nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ny volana novambra noho ny fahasoavan'ny tompo. Ireto avy ny mpikambana ao amin'ny Blofobe voafidy ho amin'ny rotaona ho avy. Ny filohan'ny FPMA, pasteur Asset Rasolondraibe. Filompanampy mpitandrina, pasteur Falmanana Raharindranto. Filompanampy laïka, Roland Ratsiarson. Ny tonia, Radona Martafika. Ny mpitambola, Ery Arzona Ranevson. Ny mpandrarany vola, Jean-Christian Andrianjatovo. Ary ny mpitandrina, mpanolo-tsaina, pasteur Entso Rasolonjatovo. Ny fiofanana nasionaly ampatsahiviny sika ary havana fa mitoy hatrany ny fampianarana iraisana eto amin'ny FPMA isaky ny alarobia amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 7 ora. Misokatra ho an'ny rehetra izany amin'ny alalan'ny phone call sy ny Zoom araka ny hitantsika eo amin'ny solaitra manjelatra. Ny loha hevitra amin'izao alarobia izao dia mitondra ny lohateny hoe les 5 vertus d'un serviteur de Dieu. Toy izao indray ny vaovao mikasika ny fitandremana eto Toulouse, taratasy fisaorana. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina nadino ny asanareo sy ny fitiavana naseonareo voninahitry ny anarany. Ny fianakaviana rakotondra fahatra Panoel sy Salama dia maneno fankasitrahana sy fisaorana feno tamin'ny fampahelezana sy ny fampiononana tamin'ny fahalasan'ny printapo aminy. Andriamanitra manakale-pahasoavana ny amalifity anareo. Vaovao avy amin'ny Sampanatsily. Ho famalanana ny fankalazana ny 15 taonany, ny Sampanatsily dia faly manasa antsika amin'ny takarivan-danonana amin'ny asabotsy zao 7 novambra, manomboka amin'ny 9 ora sasany ariva ao amin'ny Le Petit Bouillon, 25 rue du Général Ferrier, 31 500 Toulouse. Izy toa mbola mitentina 2 € ary fivarotana soupe van-tanana 10 €. Izay mbola azontsika anaovana komandy anio ao aorianan'ny fanompom-pivavahana koa dia tonga avamaro tompoko. Vaovao avy amin'ny sampana zava-maneno Endripeo. Endripeo a le plaisir de vous proposer des calendriers de l'Avent. Découvrez chaque jour un verset biblique avec du chocolat jusqu'à la veille de Noël, au prix de 20 € pour soutenir le Tchan Fiangonana et les œuvres de l'Église.
réservés maintenant en ligne ou au stand dédié avant et après les cultes. Selon 1 Timothée 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Fifadinkana, ampahafantarantsika fa amin'ny alatsinainy 12 novambra manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora ariva ny fotoana natokan'ny fiangonana anaovana fifadikanana. Azontsika jerena ny taratasy rehetra mikasika izany. Vaovao mikasika ny alahadin'ny mpitandrina. Ny alahadin'ny mpitandrina dia ho tanterahana amin'ny alahady 14 novambra any amin'ny salle des fêtes ny Gardouche manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ny mpitandrina Randriamanantena Hermine Paul avy ato amin'ny EPUGRT no hitarika antsika amin'izany miaraka ny mpitandrina Nomena Ramarson. Fotoana io isaorana an'Andriamanitra sy hitondranam-bavaka ary anohanana ny asa fitandremana eto amin'ny fiangonana. Toy ny mahazatra dia izy valopo izaraina amintsika amin'ny fotoana io anohanantsika amin'ny fomba hita maso ny mpitandrina Élisée Andremiandra mivady miaraka amin'ny rakitra. Ho eo an-toerana koa ny mpitandrina mpanampy ary Nomena Ramarson amin'ny fotoana io ary misy valopo efa homanina mialoha atolotra amin'ny anaran'ny fiangonana ho azy. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana 5:5 manao hoe aoka izay ampianarina ny teny mba hahafohy zavatsoa ho an'izay mpampianatra. Ka toy izao ny fandaminana. Ny sakafo dia samy mitondra izay sahaza azy ary entanina ary hitondra mihoatra ho fitsinjovana ny vahiny sy ireo izay tsy afaka nitondra ny sakafo. Koa samy mitondra boisson, ny entrée des crudités, ny vary mafana fonositra tsara ao anatin'ny sac de congélation, ny rogay na lasary voatabia sy tongolo maitso, voankazo, ary ny laoka dia afaka misafidy sika na gana ritra, manchon de canard zany, na henan-kisoa ritra atao morceau mba tsy atafy be loatra. Dia ny mofomamy dia atolotry ny fiangonana ary atao ny manam-pahasoavana manokana amin'izany. Asiana covoiturage koa amin'ny hoandrio ka angatana isoratra anarana mialoha izay mila toerana na koa izay manana toerana anaty fiarana. Ny fanirian'ny mpitandrina menakavy sy ny komitin'ny tafo dia mba hahatongavany marobe ho fanohanantsika ny asa fitandremana izay andry ny fiangonana amin'ny fitombony sy ny fandrosoany, koa aza atao sakana na ny fiara na ny fitondrana sakafo. Fetim-piangonana manasa antsika hamandrika ny asabotsy 2 Desambra atoandro fa hisy ny déjeuner concert karakarain'ny fiangonana amin'ny alalan'ny firaisan'ny sampana. Zany fetim-piangonana zany dia entina anohanana ny vina trano fiangonana. Misy ny étude biblique amin'ny talata ho avy izao amin'ny 7 sasany ariva amin'ny alalan'ny Zoom, misy ihany koa ny permanence ataon'ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro ary ny alakamisy maraina amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora. Araka ny fandaminana dia ny tompony anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana io dia ny SVK sy ny SLK. Toy izao zany ny diarintsika manaraka fa ny alahady 10 sy 17 novambra dia indroa mietaona tahaka ny mahazatra zao ny fidirana amin'ny 7 ora sasany sy amin'ny 12 ora maraina any amin'ny Vieux Temple ary ny alahady 14 novambra dia alahady mpitandrina any amin'ny salle de fête de Gardouche amin'ny 10 ora maraina. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra ririany ny voninahitra. Toy ny fanaontsika dia miaraba ireo vahiny sendra mandalo na voatonga miara-mivavaka amintsika eto isika. Miaraba azy ireny amin'ny anaran'ny fiangonana ary mitsodrano azy amin'ny anaran'ny tompo. Ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatahana mba hitsangana any am-pitoerana tompoko. Dia faly zay miaraba anareo ary mandray anareo. Tonga soa eto amin'ny tanànany Toulouse ary indrindra eto amin'ny FPMA Toulouse. Zay mivory amin'izao fotoana izao. Tena mafaly anay zany, nampahery anay zany, ary dia ankasitrahanay indrindra, raiso ny fankasitrahanay fa tena vokatry ny fo. Ary dia mitsodrano anareo zahay, Andriamanitry ny fahasoavana ane zay nitantana anareo tonga hatreto, ahatanteraka soa ny atony nahatongavanareo.
na hitoetra ianareo na andalo ianareo dia aoka eniky ny fitahiana avy amin'ny tompo mandrakariva dia tsarovy fa naoviana ianareo no mandalo eto na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FP Matolozy dia misaotra indrindra tompoko. Fanaontsika ihany koa ny miarahaba ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana oktobra iny anankiray ny eto am-pelantanana dia Ramatoa Andriamampandry Ratsimba Ana mangataka anao mba hitsangana tompoko azafady. Dia faly ny fiangonana manontolo miarahaba anao zokinay ray aman-dreninay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahanao noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiarovany. Zava-dehibe ho anay izany ao amin'ny hatsapanay fa lay Andriamanitra tompontsika miaro anao ary inonay koa fa miaro anay. Ka dia miarahaba anao zay mirary ny soa rehetra ho anao ho an'ny taranakao ary ho an'izay rehetra akaiky ny fonao manontolo. Misy teny ambaran'ny mpanao salamo antaanta zay ambara ao amin'ny salamo faraika amin'ny fitopolo nanao hoe mandra-pahantotra sy fotsy volo dia aza mafoy ahy Andriamanitro mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Ay misy antony tehirizan'ny tompo atsika. Tehiriziny aninona? Tehiriziny mbola ankalaza azy, anambarany manodidina ary indrindra anambarany taranaka fa tsara zao Andriamanitra zao ary mahatoky zao Andriamanitra zao, tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Ary zany no amaliny ao amin'ny Isaia 4:7 manao hoe tsy miova ahy hoe na dia mandra-pahantotrareo aza dia za ihany ny anohana anareo, izany nanao anareo, zany no trotro anareo ary zaho no anohana anareo sy hamonjy anareo hatrany. Dia ho tanteraka aminao anie zany ary dia hiara hivavaka sy hitondra azy ambavaka ny fiangonana manontolo. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra anao midera mankalaza ary manome voninahitra anao zay fa asehonao ny fahatsaranao tompo dia ny famindramponao lehibe ary ny fahasoavanao zay hitantananao ny fiainanay. Misaotra ny amin'ity zokinay ity, ny amin'ity ray aman-dreninay ity izay nitehirizinao, narovanao ary mahatratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana lasa iny. Fitahim-panahy eny ambony zany. Isaoranay ankasitrahanay ianao ary dia mivavaka ho azy zay tompo. Ianao nitahiry azy ho amin'ny ela indrindra feno fiadanana ary ianao hatanteraka amin'ny fiainana ninninona mahasoa, ninninona matehidera, ninninona manome voninahitra anao ary ninninona irin'ny fony ka ankasitrahanao zany. Mihoatra noho izany satria mahay manao mihoatra noho izay naingatahana sy eritreretiny ianao araka ny hery zay miasa ty anatinay dia ianao no hatanteraka azy hiaranay mifaly aminy ary isaoranay ianao satria Andriamanitra velona kay ny Andriamanitray, Andriamanitra tsara kay ny Andriamanitra zay tompony miaraka aminay. Dia anao nidera tompo, aoka kosa ho azy feno ny fitahim-panahy eny ambony. Amen. Dia mirary sy soa indrindra tompoko, mahazo mipetraka ianao. Miaraba-ny fiangonana amin'ity alahady ity, ny minitra trano ho antsika anio ry havana dia fampahafantarana anareo ny komitiny trano fiangonana satria misy mbola tsy fantatrareo zany hoe iza no mpikambanao dia tsara fantatra satria ny komitiny trano fiangonana no mitarika atsika amin'ity tetikasa trano fiangonana ity ka raha misy zavatra tianareo anontaniana na misy faniriana tianareo ampitaina na hoe te hirotsaka ihany koa ianareo anatin'ny tarikasa dia mba mahafantatra anareo hoe iza ny tokony atononareo. Marina fa izahay dia mitarika fotsiny ihany fa isika rehetra eto amin'ny fiangonana no vato velona mampandroso ny tetikasa trano fiangonana koa mahereza daholo isika rehetra. Toy izao ara ny mpikambana ny kopila dia no atevenina ka raha teo aloha nisy any mpitandrina Elizy Andriamiandra Andriamatoa Liva Ravelson ary ny tenako dia nampiana satria mitombo ny asa ary be dia be dia misy any Ramatoa Noro Rasamuel angatany izy hitsangana eny toerana ary Andriamatoa Hermano Rasoamanana dia izay dimy zany no mitarika ny kopila. Ny ao amin'ny tarikasa kosa marina fa misy tarikasa anankidimy,
misy mitarikatarikasa roa zany no mitarikatarikasa, ary misy ireo mpikambana any mitarikasa izay mamola vola ny hetsika rehetra na ny hevitra ahafahantsika mandroso amin'ny asa rehetra atao amin'ny tetikasa trano fiangonana. Dia ny tarikasa ara-panahy misy an'Andriamatoa Benjamin Razanadrakoto sy Dera Andrinatoandro. Raha eto ianareo dia angatana hitsangana, tsy eto ry zareo fa raha eo kosa ny mpikambana rehetra ao amin'ny tarikasa ara-panahy dia angatana hitsangana. Fijoroana vavolombelona ny fitsanganana fa tsy hoe iseho fotsiny mba ahafantaran'ny olona hoe misy olona manompo ary mampandeha ny asan'ny fiangonana, ahafahantsika ihany koa mampirisika ny hafa hirotsaka ao anatin'izany tarikasa izany. Dia misaotra anareo tompoko. Dia ny tarikasa fanetsiketsehana dia misy an'i Jean-Yves Rakotomalala sy Panoel Flavien Rakotondravahatra. Angatana izy ireo tsangana. Dia ny any amin'ny tarikasa ihany koa dia misaotra tompoko. Ny any amin'ny tarikasa fitrandrahana dia misy an'Andriamatoa Manitra Razafinimanana. Marina fa mbola eo am-panatevenana ny olona anampy azy ny komitin'ny trano amin'izao. Dia angatana koa ny mombana ny tarikasa fitrandrahana. Mombana tarikasa fitrandrahana dia mitrandraka ny rehetrarehetra mikasika ny toerana mety ahitantsika tany na trano ary marina fa sarotra be io asa io ka dia manatenantsika ihany koa natevina izany tarikasa izany. Dia misaotra tompoko. Dia ny tarikasa serasera misy any Ramatoa Tainasoa Andoniaina sy Mihaja Ravelo Arson. Mihaja moa zany ny alatsiny. Dia ny mpikambana amin'ny tarikasa afaka mijoro ihany koa. Dia misaotra anareo. Dia ny tarikasa enti-manana misy an'i Ramatoa Fara Rakoto Ardina sy Andriamatoa Tsiory Andriamizaka. Dia angatana ihany koa hitsangana ny any anatin'ny tarikasa ahafantaran'ny fiangonana mahafantatra anareo. Misaotra indrindra tompoko. Dia ireny zany no komitin'ny trano sy ireo mpikambana any amin'ny tarikasa mbola manentana antsika rehetrarehetra, tsy petrapetraka araka ny toriteny teo tsisy hoe mipetrapetraka tsika kristianina fa mila mihetsika, misy azakazaka ataontsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mila tsika ao anatin'io tetikasa io ary ampandroso izany. Dia ny fanamasin'Andriamanitra ny ho amintsika mandrakariva ahafahantsika mahafantatra izay tokony ataontsika ao anatin'izany. Dia omeko ny pastora ny fitenenana mikasika ny fifadikana. Araka ny voalaza tamintsika teo amin'ny vaovao-piangonana amin'ny alatsinainy 12 volana novambra, fotoana tsy fiasana io, andro tsy fiasana, dia misy ny fifadikanana miaraka atao amin'ny Vieux Temple manomboka amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora tolakandro. Nahoana moa no manao fifadikanana? Araka ny soratra masina, rehefa hiatrika zava-dehibe na manoloana olana lehibe na manoloana toe-javatra mavesatra ny mino dia manao fifadikanana izy. Ary ny tompo raha teo rehefa nisedra fa avalona hery vaika ny mpianatra dia ny devoly zany tsy nahavita navoaka azy dia hoy Jesosy hoe ity karazany ity tsy afaka raha tsy amivavaka fifadikanana. Koa fomba fiasa teo amin'ny fiangonana hatrany amin'ny andron'ny Mosesy, ny fahadian'ny 70 andro indroa i Mosesy, Nehemia, Estera, Josafat, Jeremia, Daniel, Joela, ny mpanjaka sy ny mponina tao Ninive, ary ny mpianatra Jaona, Jesosy ary ny fiangonana araka ny asan'ny apôstôly nanao fifadikanana daholo ireo manoloana ny asa lehibe izay atreny na manoloana ny zava-dehibe izay atreny. Ary ny fanorenantsika trano dia asa lehibe goavana ary misy fahavalo io fa tsy hoe mandeha ho azy akory io satria tsy vina n'olombelona io fa vina n'Andriamanitra ary natao ampandrosoana ny asan'Andriamanitra io noho izany ny fahavalo ny asan'Andriamanitra manoana.
ao anatin'izany dia ilaina ny fifadikanana ary natonga ny fanapaha-kevitra anatanteraka izany amin'ny faharaky amby folony volana novambra zao. Mariana tsy antery ny fandraisana anjara amin'ny fitaom-pifadikanana fa kosa antsitrapo volontaire, zany hoe manana volonté mihitsy. Tsy izy zany le curieux mba hijery hoe manahoana ange izy zany e, tsy izy koa le tonga kely dia lasa avy eo, fa zay manatrika an'izany dia manatrika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, tsy mivezivezy, tsy lasa kely aloha mividy zavatra tsy velany atsy dia miverina indray rehefa avy eo. Zay le izy. Raha manana fanontaniana isika mikasika an'io dia mbola afaka mametraka fanontaniana hatrany hatrany na amin'ny mpitandrina na amin'ny diakona mikasika izany. Fa nisy taratasy mamelabelatra ny mikasika ity fifadikanana tanterahana amin'ny faraky amby folony volana ity. Misy any nalefa amintsika amin'ny alalan'ny tambajotro zany, ary ho an'izay tsy mahay mikirakirany reny dia nisy ihany sur papier natao zany angatao any amin'ny komitin'ny trano zay hitanareo nijoro teo. Reny le nijoro rehetrarehetra reny angatahanareo an'io taratasy io, ny tenanakio azonareo angatahana izany raha mila izany. Ka dia ny zava-dehibe dia izao, fotoam-bavaka zany kanefa koa mila entina-mbavaka. Fa raha tsy entintsika mbavaka zany dia anantoerana ny fahavalo zay anakivy, ametraka olana maro samihafa ary ampiditra adi-hevitra ao andohantsika, tsy atsapantsika ny masarobidy sy ny mahazava-dehibe amin'izany. Ary ao amin'io taratasy io raha teo manomboka amin'ny pejy fahatelo dia misy fampianarana manokana izay mitondra ny lohateny hoe ny fifadikanana mahomby. Ka dia entanitsika ao anatin'izany mbola isy ihany ny fanentanana atao amin'ny herinin'io sy amin'ny alahady fahafolon'ny volana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, ho antsika kosa ny faherezana sy indrindra ny fahavokarana be ary ny fahatanterahana ny amin'ity vina izay napetraka ny tompo tamintsika ity. Anavao ny fanorantenantsika tsika amin'ny alalan'ny fanatitra dia tsarovy ry havana fa izay mamiam-pifaliana no kasiran'Andriamanitra. Dia ao anatin'izany moa dia ataon'ny tily ny hira fankalazana ny fahazatoana ny tily eto Madagasikara.
Tsangana fiangonana. Petraka amin'ny fiangonana. Izao itsika dia tonga amin'ny fotoana manokana ny sampanatily ka dia asaina androsa ety anoloana ireo mandray anjara hitarika an'izany.
Je demande à tous les scouts qui sont tenus corrects de se lever, ary manasa ireo izay efa nandalo fanabeazana tily mba hitsangana ihany koa. Tandremo tily hatrany hatrany. Indreto vonon'izay atoko tily malagasy, ny tily malagasy tomaty, hiezaka tokolo malona, hovonina itry ny tanindrazanay Madagasikara, mitompo amin'ny taninay mba raisonao sy anjakao, olona ho aneny malagasy, ampandro sosy atsarao ny nosinay, ry tompo otaio ny tanindrazanay Madagasikara. Samy maka ho azy, afaka mipetraka. Ry fiangonana eto amin'ny FPM Toulouse, indreto izahay misolo tena ny ekipa nasionaly eto amin'ny Tily France. Izaho Salany Manonga, filoha nasionaly ary miora tantsoroka misahana ny Tony. Fa ny miarabanareo izahay, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika, noho izao fotoana nomenantsika izao, hafana indray miombona ametraka eo ampelantanany ity taom-panabeazana 4 sy 5 ity ho anareo Tily Capitole. Fotoana ihany koa amaranana amin'ny fankalazana ny Jobily fa 15 taona ny sampana Tily, koa dia mangataka ny filohan'ny komity mpivondronana sy ny Tony Tsidito hiakatra ity anoloana. Ry fiangonana malalanay, amin'izao famaranana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 15 taona ny orena ny fivondronana Capitole Toulouse izao, dia misaotra indrindra an'Andriamanitra aloha izahay noho izao fotoana izao, ary misaotra anareo mpianakavin'ny finoana miompo-po amampanahy aminay noho izany antony izany. Misaotra ny fiangonana manontolo tsy akanavaka izahay tamin'ny fanotronanareo anay tamin'ny hetsika rehetra nataonay tao anatin'izay taom-pankalazana izay, tamin'ny fanampinareo sy ny fanohananareo tamin'ny fomba rehetra ny asan'ny fikambanana. Misaotra tamin'ny vavaka nasandratrareo sy ny torohevitra ary ny traikefa nozarainareo. Misaotra ny mpitandrina, ny olona roa mpiany sampana Tily, ny sampana 7 hafa, ny ESPMA, ny komitin'ny fiangonana, ary misaotra ihany koa ny mpiara-miasa rehetra avy any ivelany isan-karazany sy ngianina manokana amin'ireny, ny fivondronana Tily manerana ny FPMA, ny komity nasionaly Tily sy ny ekipa nasionaly. Fa atao koa ianareo namana sakaizany Tily, Tily Tranainy, ary ireo mpiarabelona eto Toulouse ihany koa izay nanohana ny asan'ny fivondronanay na dia ivelany fiangonana FPMA izany. Ny fisaorana tompoko no toy ny farilavavany ka tsy lany amamina, koa mamela ianareo anantitra ny fisaorana ho an'ny komity mpivondronana mpiara-miasa rehetra, ny mpiandraikitra sy ny zazabeazina, ary koa ianareo ray aman-dreny rehetra nanohana fa tsy nisy nitaraitana miepaka ianareo rehetra tao anatin'izany taom-pankalazana izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa azo lazaina fanoezana ny tanterahantsika tokoa ny teny filamatra nanorenana ny taom-pankalazana dia ny hoe mazotoka aza malaina aoka fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo. Romanina 12:1-20. Noho ny ezaka ny arahantsika nanao dia voasolo tsikelikely ny ampahan'ireo fitaovana fiasan'ny Tily ary afaka manatona ny vondronasa vola sy fananan'ny Tily ianareo rehetra izay liana amin'ny andinindininy. Nandritra ny 15 taona ny jorony dia tsy nanana logo ny fivondronana Capitole Toulouse, fa ny logo iraisan'ny sampana Tily foana no nampiasaina hatrizay. Koa mafaly ry havana ny mampandre ny fiangonana
fa isan'ny tsangam-bato ny fahadimy-ambin'ny taona ny fananana logo ka ny sangan'asa ny Gaël Razafindrazaka angatahako izy hitsangana. Ke mba metsika teako izy raha sitrakareo. Sangan'asany Gaël zany a no laliny fikambanana ho logo an'ny fivondronana Capitole Toulouse. Miala tsiny indrindra fa noho ny antony ara-teknika dia tsy afaka arantina eto zany androany fa mbola isany ny fotoana iarahantsika amin'ny faly sy anehoany zany amin'ny fiangonana amin'ny asabotsy fahasivy ny volana novambra dia isaoranay feno Gaël dia isaoranay koa ireo rehetra mpandray anjara hafa nanolotra logo dia irariana indrindra ny fitohizan'ny fiarahantsika miasa dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ny ampitombo ny talenta izay efa nomeny anareo. Dia izay no amaranana mazo mipetraka satra. Dia izay no amaranana ny makasika ny fankalazana ny 50 taona ny Sampanatily. Misaotra tompoko. Ankehitriny dia ho atolotra antsika ny mpandrindra izay sady mpiandraikitra ny teknisianina manabe. Izy no miandraikitra amin'ny fiaraha-miasan'ny mpiandraikitra isan'ambaratongany, ny fidy izany ny fivorimbe, ny mpiandraikitra ka miangavy ny solotenany kape, anolotra ny mpandrindra voafidy. Ary mangataka ihany koa ny tony teo aloha tsy dito Erosy eo aloha. Melohany fanokafana ny taom-panabeazana 420 dia tiana aloha ny mampandre ny fiangonana fa ny tenin'ny mpanao salamo hoe miderany Jehova fa tsara izy ary mandrakizay ny famindrapony no anorenana ny isa-taona 420 sady filamatry ny taom-panabeazana. Manaraka izany dia mampafantatra ny fiangonana izahay fa ny fitsipika anatin'ny Sampanatily dia ny filan-kevitry ny mpiandraikitra no mifidy ny tonian'ny komiti-pivondronana ary tsy voatery manaraka ny mandahan'ny birao an'ny Sampana ny an'ny tonia. Arak'izany dia ampahafantarina antsika fiangonana androany fa tsy tonian'ny komiti-pivondronana intsony tsy dito nafantatritsika amin'ny hoe rina mandimby arsoa amin'ity tao-pitazana vaovao ity. Koa fifaliana ho anay ny manolotra ny mpandrindra rehefa lany teo amin'ny filan-kevitry ny mpiandraikitra ary ny ekeny ny komiti-pivondronana dia Cheftaine Feizour Akotsiniany. Ry tsy dito misaotra ny se tamin'ny adidy vita ny se dia izao mangataka ny se anolotra ny marika nahatony ny se ao amin'ny filohan'ny komiti-pivondronana. Ry mpandrindra Feizour, angatany ianareo zany todika any amin'ny fiangonana. Ry mpandrindra Feizour, miarahaba ny se amin'izao andraikitra vaovao izao, mahaleova mahalasana ary mahefabe amin'ny andraikitra se. Et je demande aux scouts de se lever. Cher groupe local Toulouse-Capitole, voici votre nouvelle coordinatrice, Feizour. Écoutez-la et accordez-lui votre confiance. Elle vous accompagnera et vous épaulera dans tous vos projets. Vous pouvez vous asseoir. Izao dia mangataka ny mpandrindra Feizour anolotra ny mpiara-miasa aminy amin'ity taona ity tsy dito sy ny filohan-kape afaka mamonjy toerany ianareo. Ny asa fiandraiketana dia misy ekipa mpiandraikitra mandrafitra izany ka indro atolotra ho anareo ao amin'ny Sampana Mavo na ny branche cadette dia misy any Cheftaine Arvola Razafimantsoa
misy any cheftain Andria Mihaja mitony. Dia misy any tenako Fehizora Kotoniaina. Tsy afaka miara-mivavaka tamintsika androany izy roavavy, dia manampy an'izy roavavy ao dia misy any Jennifer Samuely, sy chef Nirina Rakotoarivony. Dia ao amin'ny sampana mena na ny branchené dia misy any chef Rasoarana Janirina, sy Mandibiary Sorina. Reo indray zany ry fiangonana ny ekipa mpiandraikitra izay anabe ny zanatsika amin'ity taom-panabeazana 4/25/2024 ity, ka mangataka anareo hitondram-bavaka ny asa fanompoana izay efa neken'izy ireo, nekenay. Dia mangataka ihany koa ny mpitandrina mba hitondram-bavaka ny taom-panabeazana sy ny asa fanompoana. Misolo tena antsika rehetra ihany fa isika mitrotro am-bavaka an'izy ireo. Mitrotro am-bavaka ny taom-pianarana, ny tompon'andraikitra, ary koa ny fanabeazana tanterahana mandritra ity taona ity. Dia io mibavaka isika. Dia rainay sy ankalazainay ianao ry Tompo Andriamanitra fa Andriamanitra velona. Andriamanitra nahary zao rehetra zao, ary maniraka olona mba ho vavolombelona, ary indrindra hitahiry zany asanao zany ao anatin'ny fahamendrehana sy ny fanomezam-boninahitra anao. Dia misaotra indray fa misokatra izao taom-pitaizana izao, mivavaka aminao zay mba ho ambininao ny asa rehetra tanterahana ao anatin'izany, mba ho arovanao sy omenao hery ary fahazavan-tsaina ny mpiandraikitra isana tokony, mba ahatonga ny fitaizana skoty sy ny fitaizana ireo ankizy eo anivon'izany aomby, dia hitondra ao amin'ny fahatahorana anao ary hitondra ao amin'ny fanatanterana ny sitraponao, fa amin'ny fikajiana koa ny zavaboarinao izay napetraka ao ampelantanan'ny olombelona. Dia meo azy ireo ny mpitily ho azo antoka, ho mpitily mahatoky, ary tsy hitily fotsiny ihany ny ivelany fa ny ara-panahy io ka tonga ny vokatra rehetra hitondra ao amin'ny fanjakanao. Dia tinay mbavaka aminao izay rehetra tokony ho an'izy ireo ainao tanterahano zany, ary tsy ho an'ny tily eto amin'ity toerany ity ihany fa ny tily manerana ny Frantsa. Dia misaotranao koa zay ny aminazahoana nankalaza ny fahazatotaonan'ny orenan'ny tily Madagasikara. Dia ankinina aminao feno ny fifaliana teraka reny rehetra reny ho tehirizinao ka tsisy andrombaka, ary ny tily ane hitombo sy hivelatra hatrany hatrany, ary ny fitiavana ao anatin'izy ireo dia mbola ampitomboinao koa satria momba azy ianao. Amin'ny anaran-tsoan'i Kristy. Amen. Louvette, Louveteau, voici vos responsables. Écoutez-les et vous deviendrez des bons scouts. Ripianject, ande funzoni andianse. Éclaireuses et éclaireurs, voici vos responsables. Obéissez-les, respectez-les et vous deviendrez des femmes et des hommes prêts. Ripianject, ande funzoni antukonse. Ry mpiandalana, indreo ny mpiandraikitrareo, mankatoava azy dia ho lasa tanora vavy, tanora lahy, vonona sy vanona ianareo. Ry mpiandraikitra, ndeha fonjeo ny mpiazanse.
Maintenant, je demande à tous les scouts qui sont tenus corrects, si c'est rehetra efa nandito amin'ny fanabeazana tily mba hitsanga marana izany fotoana izany. Tandremo, tily hatrany hatrany. Utiavina matrakizay matakasika falovasona petraky rarasana vasoratra mazava ny anarany irina uso iadana toko fanosy maminay matakasika samalaga siretrisa utiavina firetam-potoko iza iezakizay matriny sire irina uso iadana toko fanosy maminay matakasika atolotrany tenanay oaziamo izay Maso fa misokatra anio eto Tily capitale Toulouse ny taom-panabeazana 424 524 anio 3 novembre amin'ny 10:07 tolakandro. Amin'izao famaranana ny 5 taona nijoroan'ny Tily capitale izao dia faly miarabany se zahay ry Tily capitale Toulouse miara-mideran'Andriamanitra amin'ny se izay fiangonana manontolo satria fahasoavana lehibe izany ary fitahiana avy aminy dia ahery hatrany se amin'ny firosoana amin'ny fandrosoana amin'ny fiarahandia aminy. Dia ho fampaherezantsika fiangonana azy ireo dia hiara hiteka isika mampahery azy ireo androso hatrany amin'izany fanabeazana Tily izay atrehan'izy ireo izany ary ampirisika ihany koa ireo mpiandraikitra izany azoto mandrakariva amin'ny fitarehana ireo zaza izay tezainareo dia miara-mitehaka ny fiangonana. Sao dia mangataka ny solotenan'ny comité nationaly hitsangana ty anoloana indray anjara fitenenana. Ry FPMA Toulouse, fifaliana ho anay sampana Tily iraisana eto amin'ny FPMA ny miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay fa noho ny fitiavany dia nomeny izao taom-panabeazana vaovao izao. Isika ahafahana indray misaotra sy midera azy. Faly ihany koa izahay amin'izao fanokafana ny taom-panabeazana ho an'ny Tily capitale sy indrindra natratrarana ny famaranana ny fankalazana ny jobily 15 taona ny sampana izao. Misaotra anareo birao, komity mpivondronana, tony, mpiandraikitra amin'ireo asa firotsahana ataonareo. Manentana ihany koa anareo fiangonana sy ny ray aman-dreny mba hanohana sy hanampy azy ireo amin'ny andraikitra izay andraikitra izy ireo tsirairay avy. Faly ihany koa izahay mampilaza anareo fa vita soa tamin'ny volana jolay teo ny lasy jobily 10 taona izay nokarakarain'ny Tily France tany Chaponneau ary tsy latsa-danja tamin'izany ny fandraisana anjara ny fivondronana Toulouse capitale. Tiana hisaorana manokana amin'izany ny mpiandraikitra izay nahavohy aina sy fotoana nanomanana mafy izany ary mangataka antsika ho mariky ny fankasitrahana azy ireo mba hitehaka.
ny toy ny hetsika fankalazana ny fahazatoana ny orenan'ity leto Madagasikara dia ny famaranana izany amin'ny volana Desambra koa mangataka antsika hitondram-bavaka izany fotoana izany. Marihana moa fa eto amin'ny fivondronana capitale Toulouse dia misy membre ny comité national izay faniry Ravelson. I faniry eo anivon'ny comité national dia gestionnaire financier. Misaotra antsika rehetra ary voninahitra aman'Andriamanitra. Asaina ny tompon'andrana izay tondra amintsika ny vavaka fisaorana sy fangatana. Mbola araka vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, faly ny fonay misaotra anao, fatateraka soamatsara izao fanompoam-pivavahana izay nokasainay natao teto izao. Misaotra anao izahay Tompo tamin'ny afatra izay nentin'ny mpanomponao, tamin'ity isan-taona ny tily ity, dia ny mahakasika ny fitiavana sy ny fizaranay izany fitiavana izany. Tompo, engane mba tsy handalo ny sofinay fotsiny izany androany, fa tena mba hitoetra ty anatinay ary dia tena ho tanterahanay tokoa. Misaotra anao koa Tompo izahay fa mbola manavao anay ianao manoloana ny fahaloran-tenany tsirairay avy eo amin'ny asa fanompoana izay antsonao ny mpiandraikitra maro, mpiandraikitra tsirairay eo anivon'izao fiangonana misy anay izao. Koa mangataka ny fampahirezanao manomboka amin'ny mpitandrina izay mitarika anay eto sy ny ankohonany manontolo, eo ihany koa ireo komity, ny diakona sy ireo rehetra izay mitarika anay any amin'ny vala, any amin'ny sampana tsirairay avy ihany. Voaheninao teo ihany koa Tompo ny fanolorana ireo mpitarika sy mpiasanao any anatin'ireny anivon'ny tarika asa, mitarika eo amin'ny lafin'ny vina ny trano fiangonana izay nombenao ny FPM Toulouse. Tompo, aoka ny fanainao masina no hitarika ny tsirairay avy eo amin'ny asa fanompoana izay niantsonao azy, ka tsy misy zavatra ho tanteraka afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Ankehitriny koa izahay Tompo dia te hitondram-bavaka aminao ireo namanay izay tsy mba afaka niaraka ny vavakanay teto androany noho ny antony maro samihafa. Ianao Tompo mahalala ny zavatra rehetra, hitanao no misy azy ireny tsirairay avy, koa ampahirezo izay mety mandalo olana sy fahakiviana amin'izy ireny Tompo, ary ireo izay tsy salama dia anatery ny fanasitranana avy aminao Tompo malalo, dia ampidino amin'ny tsirairay avy ilay fanahy velona, ilay fanahy masina, ampahery, ampatanjaka ny tsirairay avy Tompo amin'ny fotoana rehetra izay mety ho lalovana. Ireo izay nandray fahasoavana kosa Tompo dia ataovy mahay misaotra makasitraka anao hatrany. Dia tsaroanay koa Jesosy amin'izao fotoana izao ny asan'ny fiangonana manontolo amin'ny anivon'ny FPM. Ianao ne Tompo mbola hitsilo ny fanahin'ireo mpitarika rehetra ary ho an'ny FPM Toulouse manokana ihany koa. Dia mivavaka koa izahay Tompo ho an'ny tanindrazanay Madagasikara. Tario Tompo ireo mpitondra, ny mpitarika rehetra, ny mpitantana rehetra, fantatrao ny zavatra lalovan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy misy fahefana Tompo raha tsy avy aminao, ka dia ampahirezo Tompo ary omeo ny fahendrena avy aminao ny mpitondra rehetra. Ta io manokana ihany koa ty firenena izay mandray anay ity dia mba ampitoeranao eto ane Tompo ny fiadananao mba ahazoanay miadana araka sitraponao ho an'ny tsirairay avy. Tompo,
ankehitriny koa izahay dia mivavaka mba hanolotra ny tenanay ho anao, mba omenao fo matoky ny fitondranao izay azahoanay mahafoy vola aman-karena sy fotoana ary hery mba mitanjaka ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy ho ianao, ka ankehitriny dia mangataka aminao ilay tompo ny vokatra izahay mba hanirahanao mpanompo sahaza ho an'ny fiangonana, mba tahiro ny ezaka izay ataon'ny fiangonanao mandra-piavinao amboninahitra. Tompo, betsaka ny tianay angatahana aminao, fa kely ny fisainanay, fa fantatry fa hainao Tompo ny manome ny tsara indrindra, mihoatra ny tsara lavitra ho an'ny tsirairay avy aminay izay tonga eto. Dia ianao ameno araka ny fahasoavana rehetra izay mananambiampy avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovako izany vavaka izany. Amen. Misaotra antsika rehetra maharitra amin'ity fotoanantsika androany ity satria misy fotoana rososina. So antsika dia hiditra amin'ny fandraisana ny vaovao. Tsy hoe zavatra fihetsiketsehana no ataontsika fa tena araka ny sitrapon'ny Andriamanitra. Ka nio sika dia handray ny vaovao izay tonga teto amin'ny fiangonana nanomboka tamin'ny 5 novambra 2024 ka mandraka ankehitriny. Dia asaina ianareo aza mihafahafa fa ho raisina eto anivon'ny fiangonana reo androany ampisehoana amin'ny fiangonana rehetrarehetra ary dia tena hoe handray anjara feno amin'ny fianam-piangonana. Dia mangatana ianareo mba handroso ety anoloana dia ny mpitandrina koa afaka nazava amintsika hoe inona moa ny antony andraisantsika ny vaovao. Toa dia mandroso sika aza misalasala. Angatahana mba handroso tompoko. Metrany dia mpe mijoro eto sika manatrika ny olona. Teny soratra masina mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitra Andriamanitra. Izao fandraisan'izao zany izay mety efa amin'ny fiangonana dia tsy inona koa fa fanatanterahana izany baiko izany. Raha tonga teto izay taona mahalasa izay dia nisy nandray anay teto ary zany no andraisanay keo anareo amin'ny fifaliana, fandraisana tamin'ny fifaliana teto izay. Ary natao aza hoe nisy tsy nahafapoanay mifandraisana anay dia tianay kosa mba ho arenina zany ka tahaka ny tianay nandraisana anay no andraisana anay anareo kosa zany hoe amin'ny fifaliana amin'ny fo misokatra ary indrindra amin'ny faniritso mba ho tanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto ary ny fiangonana dia miara-dalana aminareo mandrakariva ao anatin'izany. Ka ny ataontsika dia mba azahoanareo se présenter amin'ny fiangonana ary ny fiangonana namarika ny fandraisana anareo dia hitehaka hatrany hatrany. Asesiko avy ato angamba. Ya famirakotin'ny aina rova ny fiantsonana koa izay efa mianaka moa zany Claudia Vadiko dia maefa sy mitiny zanakay. Misaotra indrindra fandraisana tompoko. Rabantsika rehetra famille Samuel Randrenary zay misy Androtsy Mikalo Voary Yantsa afany Bordeaux zay dia vao tonga tamin'ity taona ity. Feizoro Satarvao ny anarako dia Sarera du coup tsy haiko inona koa nambarako ohatray telo amby roapolo taona dia miasa Toulouse.
raha soa elo manony ianarako a mba mianatra eto voatonga. Faly miarava amin'ny fiangonana raha zavatra koa tia antsa dia mpianatra koa. Marketing digital. Armine, mpiangona tany amin'ny FPMA Tissement tany Île-de-France teo aloha. Christian, kanto mivadiko dia ireto ny zanakay telo. Ny vadiko moa efa taty foana fa izaho no avy any Haute-Savoie dia zareo vao tonga avy amin'ny Madagasikara. Francine anarako mpianatra eto a-Toulouse. Mihaja ny anarako dia mpianatra à 3. Maevany anarako dia mpianatra Le Mireille. Taina Liantso, gestion, mpianatra amin'ny gestion. Ny anarako Daniel, mpianatra amin'ity taona ity zaho amin'ny Université Capitole. Anarako Niaro, mpianatra informatique amin'ny Paul Sabatier dia vao tonga tamin'ity taona ity. Ny anarako Malalaso, mpianatra sciences de l'éducation ao Mireille. Tsilavina, mpianatra amin'ny Le Mireille. Mirady ny anarako dia mpianatra ao Mireille. Mitsiny anarako dia mpianatra amin'ny Toulouse Capitole. Katusia ny anarako dia mianatra amin'ny Mireille. Urmila ny anarako dia mianatra médecine ao Paul Sabatier. Totiny ny anarako dia vady aman-janako nariasina sy tiako. Tonga teto Toulouse izay tamin'ny mois d'avril. Antsaniavo ny anarako Paul Sabatier. Dia izao ny tsarovy fiteny aty moa zany dia hoe GVT. Ianareo angamba izay gasy voatonga. Manompoko izao anareo tsy GVT tsony nareo fa tompotrano. Miombona aminay ary miaraka aminay amin'ny zavatra rehetra ary aza salasalana. Na inona, misy ny mpitandrina, misy ny loolona, misy ny dekona ary misy ny sampana. Mbola isy ny fotoana moa izay anasana anareo rehefa avy eo dia asehonareo ary tompona ndraikitry ny sampana maro samihafa. Ny fanirinay fiangonana manontolo dia mba ahita fifaliana, fahombiazana, fiadanana ary fahasambarana eto amin'ity tanàna ity ianareo. Ary dia engane ka ho zany no asetrinareo rehefa tonga ny fotoana indray andraisanareo ny vaovao hoe ampahirezanareo azy. Zay koa tonga teto dia ny aina finaritra teto amin'ity tanàna ny Toulouse ity. Mangataka ny fiangonana hitsangana hivavaka ho azy ireo isika. Tompo Andriamanitra misaotranao zay no ny fampiraisana ny tanterana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka mahatonga anay na lavitra na akaiky, na vaovao na tranainy, ampiraisinao iray aina ho piraitam-po eo anivo ny fiangonana. Ka hatonga izany fiangonanao vatanao ety an-tany zany ho fianakaviana iray ihany, mifankaty ary indrindra mifanohana amin'ny zavatra rehetra. Misaotranao zay fanampinao isanandro, nisan'ny olona eto amin'ity fiangonana ity. Ary dia anao no angatahanay ampahalalaka mandrakariva ny fonay, ny fon'ny fiangonana, ny fon'ny tompona andraikitra. Azahoanay mandray reo rehetra te anatonanao amin'ny alalan'ny fiangonana ary amin'ny alalanay. Dia mivavaka aminao zay ho an'izay antony nahatongavan'ireo sy toerany eto amin'ity tanàna ity. Ao ireo miasa, ambininao amin'izany asa izany, ambininao amin'ny fiainana andavanandro, ary ny ankohonana omenao ny fahasambarana sy ny fahatretrehana isanandro. Ireo mpianatra dia ataovy mahomby ary ampahitao mandrakariva ny fahasoavanao, ka omeo saina malady, omeo finiavana, omeo fahasalamana
hery sy tanjaka ary vao ny olana rehetra azahoan'ireo mifototra tsara amin'ny fianarana ahatonga izany fianarana zany hitondra vokatra tsara ho anao ary ho an'ny tenan'ireo sy ho an'ny fiarahamonina ary ny firenena zay tsy vataka amin'izany vavaka zany fantatra fa tokony ho an'ireo na ny fianakaviany zany na ny sambatan'olona tanteraho aminy fa izay fiangonana manontolo miombona mametraka an'izy ireo ampielatananao amin'ny fahatokina amin'ny aratsoan'i Jesosy Kristy amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana dia ampifaliana no andraisana ianareo ary misy marika hita maso andraisana anareo misy fialana etaeta zany aty ambadika aty izay anasana anareo rehetra ary ireo izay mbola tsy nisoratra anarana atao amin'ny fiangonana dia angatahana anatona anay misy papier hosoratana zany mba ahafahana mifandray aminareo sy mahafantatra hoe inona ahafahantsika mifandray zany dia ho an'ny fiangonana solotena ihany no afaka hiaraka amin'izy ireo satria tery ny atao amin'ny fialana etaetato fa mino izay fa ny fonareo dia miaraka amin'izy ireo amin'izany fifaliana izany amin'ny alady mitandrina isika manana salina ingezabe manana fotoana maharitra hiara isakafo isika amin'izany dia asainao anatin'izany ihany koa ny vahiny tily ny tily national zany hiaraka iombona amin'izany fialana etaeta izany dia misaotra ny vondron'anja sosialy sy ireo izay nanome don rehetrarehetra tamin'ny fikarakarana dia Andriamanitra anonitra izay vitanareo tao anatin'izany dia misaotra indrindra afaka mipetraka. Rehefa niraisy ny tompo tao amin'ny fanjakana isika dia zao nanambarany soratra masina azy koa dia tsy mpivahiny intsony ianareo fa tompotany miray antoka amin'ny zanak'Andriamanitra dia zany koa ianareo zay tonga tamin'ny taona iny zany tsy vahiny intsony ianareo ary dia aza misalasala mandray anjara amin'ny fiainan'ny fiangonana aza misalasala koa misitraka reo rehetra zay azon'ny fiangonana anampiana anareo na amin'inona na amin'inona dia misaotra antsika naharitra tamin'ity fotoana ity dia marana ny fotoantsika izao ampatsirovina zany fa misy fanasana ho antsika vaovao ary ho an'ireo vahiny dia ataontsika mpitsanganana ny hira 720 ka ny andininy voalohany mialoha ny afatra sy ny tsodrano ary ny andininy faharoa aorianany afatra sy ny tsodrano tsangana isika 720. O vavolombelona o naiza no alea zay no fanerena vao sy ataoko rearea karasano ata tetoko favolona zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ary maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika hitay anareo ny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana amen. Ny andininy faharoa no ataontsika. Vavolombelona erantanira
adino misy an'ireto brosura anakolo reto zay azo alefa amitsika amin'ny alalan'ny tambajotra ho an'izay tsy mahakerakera zany nefa mila ny ataontsika hoe dinidinika mikasika ny batisa ary mikasika ny fanambadiana dia afaka maka zany a rehefa mivoaketo zany a azontsika raisina ao zany dia voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana ny fiadanana ka manotompotompo amin'ny fifaliana mipetraka isika asaina ho aty zany a isika vaovao a